hatramin'ny fahadimy fa tsy fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia vakinanay manomboka eo amin'ny andiny fa valamboapolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny telopolo. Manaraka eo ny fanekempinoana ataontsika dia fanekempinoana alainao amin'ny soratra masina. Jauna voalohany toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jauna voalohany toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ravana malala hitombo amintsika manankarivana ny fiadanan'i Kristy. Amen. Mitsangana akalaza amin'ny tompo isika. Ny salamo fahavalambinifolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy miampitana eo amin'ny andiny fahavalambinifolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny telopolo. Iomonantsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Manoko indrindra anao Jehova eliko Jehova miara-matoko sy bateri fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitra vato lampy elovako sy ampingako atandoka famonjena sy fiarovana avo ahy. Miantso amin'ny Jehova izay mendrika ho terainao ka dia vonjena ho afaka amin'ny fahavalo. Nodidina tamiko ny famatoram-pahafatesana ary riky ny faharatsiana nampatahotra ahy. Ny famatoran'ny fiainatsika nodidina tamiko ny sakana ny fandiky ny fahafatesana. Fa ianao no mampirehitra ny jiroko. Jehova Andriamanitra no mampazava ny famaizina. Averintsika indray eo amin'ny andiny fahavalambinifolo. Fa ianao no mampirehitra ny jiroko. Jehova Andriamanitra no mampazava ny famaizina. Fa ianao no azoko mitsarapaka meny ny miaramila ray toko ary Andriamanitra no azoko mitsambitina mihoatra ny mamy. Raha ny amin'Andriamanitra dia marina ny lalana. Ny teny Jehova dia voazahatoetra amin'ny meny. Jehova no ampia izay rehetra mialoka aminy. Fa iza no Andriamanitra afa-tsy Jehova ary iza ny vatolampy afa-tsy Andriamanitsika? Izany Andriamanitra izany no mampisikina hery ahy sy manamarina ny alehako. Amen. Isoranay ny anaranao satria ianao no mahafamonjenao anay isanandro. Vitanao no namonjy anay na dia tao anatin'ny fahafatesana aza misy anay midiranao ny fahafatesanay
zanakao a hoavitra no voatandray a ary soana ihany a fa ho an'ity zao tontolo zao ty izany tsy idiranao izany tsy ankalazanao no zany famonjena lehibe zay nataonao amin'ny sambatan'olona sy ity zao tontolo zao ty zao misaotranao zay ray eo no nanomezanao ny zanako lahatokana zay famonjena ho anay nina ho an'ity zao tontolo zao ty atao fisampanay indray zany a amin'ny alalan'izao fampiavahana zao satria tsy mitsahatra anao no mamonjy anay tsy manafaka anay andrina manafitra anay dia sy hoetany ny voninahitra ao do tsahona indray fa olonao zay ary ony fiandronao zay a ary nataonao hofanehoana ny fiterananao a satria ankalazaina anao le mpamonjy zao tontolo zao a zay tonga ho anay manafitra anay dia sy hoetany ny voninahitra ao a dia zay rehetra ne atsapa izany asa mpamonjena zay efa nasionao tamin'ny alalan'ny zanakao zany dia sandratra ambony dia monana iny anaranao a fa izay rehetra kosa atsiaro ny fanadrianao a sy atsapa indrindra fa omboavonjy tokoa zay a ray zanaka fanamasonao zay me moninahitra hatramin'ny taranaka farany indrindra amen mazotoeransika ny ankisy ny tanora mitsangana eo any a miakika ny fotoana ny ankisy sy ny tanora Ny sampana sekoly alahady dia faly miarabantsika rehetra ka manolotra tenin'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana ny ankizy sy ny tanora izao imbombavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao zahay ny amin'ity ampahampotoana nomenao ny ankizy tanora ity ka ho toy lehilahy endry izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy anie no anorenana ny fiainanay eo ambonin'ny teninao. Koa mitenena ianao Jehova fa vonina iainy zahay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Mazoa toerana asika. Ndeha araka izy tanora sokafantsika amin'ny baibolitsika ao amin'ny bokin'ny Joba. Joba toko fahaenina amby telopolo ny andinin'ny fahadimy tapany voalohany sy fahatelo. Joba toko fahaenina amby telopolo ny andinin'ny fahadimy tapany voalohany sy fahatelo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe indro lehibe Andriamanitra, lehibe amin'ny herin'ny fahalalana izy. Indro lehibe Andriamanitra, lehibe amin'ny herin'ny fahalalana izy. Andeha andraisantsika tantara kely izany ten'Andriamanitra izany rankizy tanora. Isaky ny resaka amin'ny zanany ity raim-pianakaviana iray rankizy tanora dia hoy izy lehibe anaka io Andriamanitra io ka tokony deraina sy ankalazaina isan'andro. Dia hoy ilay zazalahy kely ny tamin'ny dadany. Ny dada kosa izany foana fa ahoana no itenena ny dada fa lehibe io Andriamanitra io? Dia hoy ilay dadany andao se hoentiko mivoaka ary an-tokotany dia miandrandra miakatra masiny se mahita zavatra se eny. Dia hoy ilay zanany lahy kely ny fiaramanidina kely dia kely iny ve ny totohondriko ary mbola lehibe no iny? Dia hoy ilay dadany hoe tazamin'ny se ity ambany ity io dia kely fa andao se hoentiko any amin'ny seranam-piaramanidina.
dia lasa rakizy tanora netiny tena ny siranam-piaramanidina le zanany lahy fa voananantona siranam-piaramanidina izy voanany akaiky an'ilay fiaramanidina dia gaga izy fa kay lehibe marina le fiaramanidina rehefa tazany makaiky fa rehefa lavitra dia ohatry ny ngeda be ohatry ny kely dia hoy le dadany andao se mbola saiko hiditra ao anatiny vao miasa rakizy tanora gaga le zazalahy kely aizy vitany lehibe le fiaramanidina fa sady feno fahatsarana ao anatiny inona moa lesina azytsika raisina mizandraka izy tanora dia izao isika raha manakaiky an'io Andriamanitra io dia mahita ny fahalehibiazany fa indrindra moa miditra lalany mihitsy amin'ny fanarahana azy dia mahita ny fahatsarany ka isika olombelona neraka izy tanora no arian'Andriamanitra mitovy endrika aminy endrika Andriamanitra isika fa ny zavaboary dia endriky ny fahatsaran'Andriamanitra koa ndeha isika ankalazan'Andriamanitra ary hitaona ny hafa koa ankalaza azy satria hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Joba 4:30 ny andininy 5 tapany 1 sy 7 hoe indro lehibe Andriamanitra lehibe amin'ny herin'ny fahalalana izy dia ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra. Tonga ny fotoana hamakina ny soratra masina sy hiainona ny ten'Andriamanitra. Aoka isika hivavaka angataka ny fanahy masina. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, misaotra anao izahay manome voninahitra anao amin'ity ora sy fotoana ity, izay azahoana indray mankalaza anao ny amin'ny famakina izao teny soratra masina izao. Jesosy Tompo indreto ny vahoakanao, ny fiangonanao, ny taranaka eto Anozato Hebrona, tonga indray mitanily eto apototry ny azo fijalianao mangetaetanao handre ny soratra masina amin'ity anio ity. Jesosy Tompo aoka tsy tahaka ny diranay teto no hivoahana eto, fa indro ianao hanavao sy ampianatra na indray ny sitraponao. Koa ankehitriny ary dia mangataka ny fanahinao masina izay. Fanahy masina, io ny mpanomponao izay voatendrinao hitondra ny hafatrao amin'ity anio ity. Ianao no ametraka ny teny ao ambavany Andriamanitra. Ndreo ny mpanomponao izay voalahatrao hamaky ny soratra masina. Fanahy masina, ampiteneno izy araka ny fombanao. Ary indrindra Tompo malala, ireto vahoakanao, ireto malalanao izay efa nitenenanao hoe malala hoe masoko ianao, be voninahitra ianao sady tiako. Mitenena amin'izy ireo indray Tompo. Ka ilay fanahy masina ne hanokatra ny fo amam-panahy, hahaizany mandray sy miaina ary makatoa ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Bokin'ny Samuela faharoa, Samuela faharoa, toko 2:20, andininy 7:70 ka hatramin'ny 1:50. Samuela faharoa, toko 2:20, andininy 7:70 ka hatramin'ny 1:50. Amin'ny anaran'i Jesosy. Velona Jehova, isaorana ne ny vatolampoko. Asandratra ne Andriamanitra ny vatolampy famonjena ahy. Dia Andriamanitra izay manao fahamalina ho ahy, ka mampanaiky ny firenena ahy. Dia ilay mitondra ahy ho afaka amin'ny fahavaloko. Iny, manandratra ahy ho ambonin'izay mitsangana nohitra ahy ianao, ary mamonjy ahy amin'ny olon-doza be. Koa izany no hiterako anao eny amin'ny firenena samihafa Jehova, sy ankalazako ny anaranao. Manao famonjeny-dehibe ho an'ny mpanjaka voatendry izy, ary
mamindra fo amin'ny voaosiny dia amin'ny davida sy ny taranany mandrakizay. Filazantsarany Jesosy Kristy araky ny Matio toko 5 ny 17:10 hatramin'ny 19:10. Matio toko 5 ny 17:10 hatramin'ny 19:10. Ianareo no fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona indray no hahasira azy? Tsy misy hery ny anaovana na inona intsony izy, fa arina any ivelany ka ho itsain'ny olona. Ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambany vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro, ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka hazava eo imason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo, ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Epistily nosoratany Paoly Apôstôly ho an'ny fiangonana tao Roma. Romanina toko 5:10 ny 17 hatramin'ny 12. Romanina toko 5:10 17 hatramin'ny 12. Koa mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'ny Kristy ianareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Fa lazaiko fa Kristy efa tonga mpanompon'ny voafora noho ny fahamarinan'Andriamanitra hatony teny fikasana tamin'ny razana, mba hankalazana ny jentilisanaandriamanitra koa noho ny famindram-po. Araka amin'ny voasoratra hoe, izany no hiterako anao any amin'ny jentilisa sy hankalazako ny anaranao. Ary ho koa izy miravoravory jentilisa mba amin'ny olona. Ary koa miderahan Jehova ry jentilisa rehetra, ary aoka hankalaza azy ny firenena rehetra. Ary ho koa Isaia, isolofony Jesy dia ilay tsangana anapaka ny jentilisa. Izy no hitokian'ny jentilisa. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Diavana malala rehetra amin'ny tompo a, aoka anapaka ao am-potsika mandrakariva ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Amen. Amin'izao alahady natokana hitondranam-bavaka ny taranaka rehetra eto amin'ny zato Hebrona izao ry havana, dia ny Samoela faharoa toko 2:20 ny 10:10 no angalantsika afatra amin'ity anio ity. Samoela faharoa toko 2:20 ny 10:10. Vako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe, koa izany no hiderako anao any amin'ny firenena samihafa Jehova ô, sy ankalazako
ny anaranao. Ity Samoela faharoa amby roapolo ty ry havana dia milaza indrindra ny hira fisaorana nataon'i Davida rehefa tafavoaka mpandresy izy manoloana ny ady izay natrehiny. Indrindra teo an-tanan'i Saoly izay mpanjaka nitondra tamin'izany fotoana izany. Haintsika tsara ny tantaran'izany Davida izany, tsy hanazava izany intsony aho fa izao nahatonga azy nidera, nahatonga azy nankalaza an'Andriamanitra dia satria hitany tsapany ny asa nataon'Andriamanitra, tsapany ny fomba an'Andriamanitra azy nandritra ny ady rehetra izay natrehany. Dia izany nahatonga azy ny hira an'Andriamanitra, feno fiderana an'Andriamanitra. Ka noho izany indrindra ny afatra ampitain'ny tompo amintsika amin'ity anio ity dia anankiroa ry havako. Ny voalohany dia izao: ry taranaka no zato Hebrônô midera an'Andriamanitra. Ahoana ny voalohany? Midera an'Andriamanitra. Ny sasany moa dia izany jereny tsara fa angamba izy tsy nomeny tompo vava. Teny anankiray fitentsika mahazatra ry havana, ny teny hoe midera. Fa rehefa jerena ny hevitra io midera io, fototeny aho hoe dera. Ny hevitra izany dera izany dia midika hoe aseho miharihary, abaribary, asongadina, indraindraina. Izany hoe raha miteny hoe dera izany isika, raha mitentsika hoe midera dia misy fihetsika atao amin'izany. Ao anaty soratra masina dia misy ohatra be dia be mahakasika an'izany fiderana izany ry havako. Dia ilay ohatra hoe amin'ny Salamo 50:100 izao dia misy ilay hoe midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny dia, midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny tena zava-dehibe dia izao: ilay midera dia fihetsika atao. Inona izany no fampiarana an'izany? Raha ampianarina soratra masina tsika hidera an'Andriamanitra, ny fiderana an'Andriamanitra dia mila aseho aminao ilay maha-izy azy an'Andriamanitra. Ohatra, toetra an'Andriamanitra sady maha-izy azy an'Andriamanitra ny hoe Andriamanitra dia fitiavana. Ary fitentsika mandrakariva io Andriamanitra dia fitiavana e. Fa ianao mihitsy aloha no mila maneho ilay fitiavana, satria ianao dia noharian'Andriamanitra, endrik'Andriamanitra. Dia noho izany rehefa endrik'Andriamanitra, rehefa zanak'Andriamanitra dia manahaka ny toetran'Andriamanitra. Noho izany dia andeha aneho ilay fitiavana. Ahoana ary pastera no anehoana izany fitiavana izany? Jesosy Kristy no efa niteny ao amin'ny Jaonina hoe tsy misy fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Izany hoe io fitiavana io izany raha miteny hoe Andriamanitra dia fitiavana, dia ianao mihitsy aloha mila manolo-tena hanavitra ny namanao. Mety misy namanao miaina ao anaty olana, mety misy namanao miaina ao anaty fahoriana, fa ianao mihitsy aloha no manatanteraka ny famonjena na ny fanampiana io namanao io. Izay no maha-izy azy an'Andriamanitra ray. Fa anisan'ny maha-izy azy an'Andriamanitra koa ilay hoe Andriamanitra dia tsara sady mpanao ny tsara. Rehefa mamaky ny Genesistsika dia rehefa isaky ny mahavita ny asany iray Andriamanitra dia ahoana ozy izy? Dia hitany fa tsara indrindra izany. Noho izany zany raha miteny hoe Andriamanitra dia tsara dia ianao mihitsy aloha mila maneho ilay fahatsarana, na amin'ny fihetsika ao, na amin'ny fiteninao, na amin'ny fisainanao, dia maneho ianao fa Andriamanitra dia tsara. Andriamanitra ihany koa dia marina, mila maneho ny fahamarinana mandrakariva isika. Aiza no hanovozana an'izany rehetra izany? Ao anaty soratra masina, fa tsy mandeha araka ny herin'ny tenantsika fotsiny ihany isika. Raha miteny izany hoe mila midera an'Andriamanitra isika ry havana,
dia tsy hoe amin'ny andro voatokana ihany ohatra hoe isan-kalahady ihany sika vao hideran'Andriamanitra na rehefa fetin'ny taranaka ohatra izao ihany sika vao hideran'Andriamanitra na rehefa misy zava-miseho eo amin'ny fiainantsika na fifaliana na fahoriana izay vao hideran'Andriamanitra fa amin'ny andro mpiainantsika rehetra no anehoy an'Andriamanitra anasongadinana ny asan'Andriamanitra anindraindrana an'Andriamanitra izany hoe raha tenenina izany hoe mideran'Andriamanitra ny taranaka nosy zato ebrona dia mandritry ny andro mpiainana rehetra ny segondra izay omen'Andriamanitra anao dia anehoy an'Andriamanitra anehoy ny maha izy azy an'Andriamanitra dia indraindray isika ry havana malaindaina maneho an'izany maha izy azy an'Andriamanitra eny amin'ny fiainantsika izany mety hoe tahotry ny fiarahamonina fa sao tevatevain'ny ranony raha manao an'izao na ihany koa hoe fanahina hoe raha maneho marina an'Andriamanitra dia sao dia halan'izao zao fa amin'ity ity dia ampianaran'ny soratra masintsika hideran'Andriamanitra ry taranaka nosy zato ebrona midera an'Andriamanitra fa ny faharoa ry havana dia izao ry taranaka nosy zato ebrona mankalazana an'Andriamanitra eo amin'ny firenena samihafa ahoana ny faharoa eo amin'ny firenena samihafa misy teny anankiray izay koa ao ilay hoe mankalaza rehefa jerena ihany koa ny foto-teny ao anatin'io mankalaza io dia misy teny hoe laza dikan'izany laza izany dia fanehoana mafimafy kokoa ary tsy vitan'ny fihetsika ihany izany fa tena mila tenenina am-bava mihitsy noho izany raha mankalaza an'Andriamanitra isika dia ny vavantsika mihitsy no mila miteny ohatra eto amin'ity Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo ity ry havana dia Davida dia nankalaza an'Andriamanitra izy tamin'izay rehetra fatany momba an'Andriamanitra eo amin'ny andininy fahavalo amby efapolo misy an'izany vako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia Andriamanitra izay manome fahamaliana ho ahy dia mampanaiky ny firenena ahy fa Davida ihany koa dia nankalaza an'Andriamanitra tamin'izay rehetra hitany dia nanafahan'Andriamanitra azy fa Davida ihany koa dia nankalaza an'Andriamanitra no ny herin'Andriamanitra izay niasa sy niaraka taminy ka nanome azy fahendrena misy teny anankiray izay koa eo aoriana eo ry havana hoe eo amin'ny firenena samihafa ny firenena dia samy manana ny volon-tsainy samy manana ny fomba fanaony fa izao tsy nahamenatra ny Davida izany fa nankalaza an'Andriamanitra mandrakariva izy ary nijoro vavolombelon'Andriamanitra noho ny amin'izany famonjena nataon'Andriamanitra tamin'izany koa inona ary no fampiarana ao antsika raha ampianaran'ny soratra masina indray isika hankalaza an'Andriamanitra tsarovy ny asa izay nataon'Andriamanitra taminao tsy mijery an'ny rakoto ianao tsy mijery an'ny rabe hoe izao no nataon'Andriamanitra tamin'iny fa taminao tsarovy hoe inona no asa nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako ary tsy hoe tsarovana fotsiny ihany fa ambarao na hoe zarao amin'ny namanao ihany koa tsika samy manana ny fomba nanehoan'Andriamanitra n'izany asany izany tamin'ny sehatra rehetra izay misy atsika fa ny iraisantsika rehetra izay mitonona ho kristianina dia ilay famonjena natao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy io famonjena io dia asa lehibe nataon'Andriamanitra tamintsika zanak'olombelona ka rehefa voavony izany tsika rehefa natolotr'Andriamanitra antsika hoe io ilay famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia mila tsara fifandraisana amin'ny namantsika isika izay moa no hevitra io azo fijaliana io ilay mitsivalana dia fifandraisana amin'ny olona samy olona fa ny mitsangana dia fifandraisana amin'Andriamanitra sy izao tontolo izao izany hoe Kristy no ivon'ny zavatra rehetra ka rehefa mahatsapa ianao hoe novonjen'Andriamanitra dia tsara fifandraisana amin'ny namanao rehefa mahatsapa ianao hoe no Andriamanitra noho ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao anao dia tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ianao ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo noho izany famonjen'i Kristy izany
no ahafahantsika mijoro vavolombelon' Jesosy Kristy. Mety misy namantsika, zanakitsika, ray aman-drenitsika any amin'ny firenena hafa akoatrantsika eto, dia ampianaro izy hijoro vavolombelona. Aza menatra amin'izany fijoroana ho vavolombelona izany, fa ambarao ilay famonjena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao. Rehefa mahatsapa ihany koa isika hoe voavonjy ry havana, dia tanteraka ho azy ilay fampianarana nataon'i Jesosy Kristy ao amin'ny Matio 5 izay novakiana tamintsika teo hoe tonga fanasina isika. Inona no hevitra izany fanasana izany? Rehefa jerena ny dika teny ombonana dia mazava be voalazany ao hoe sira anasony tany. Noho izany zany dia rehefa teo fanasina ianao dia mila manasoa ny tany izay misy anao. Eo ihany koa ilay hoe fahazavana. Fahazavana dia haintsika tsara hoe manazava ao anatin'ny aizina. Ao anatin'ny Matio tao moa izy dia hoe tsy azo afeniny ery amin'ny tampon'ny tendrombohitra ao amin'ny tanàna anankiray, izany fahazavana izany. Rehefa matsiaro an'izany famonjena izany ianao, rehefa miaina izany famonjena izany ianao, rehefa mizara amin'izany famonjena izany ianao, dia tonga fanasina, tonga fahazavana. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, tsarovy ary ny famonjena izay nataon'Andriamanitra taminao. Tsy vitany hoe tsarovana fotsiny ihany, fa mandehana lazao isan'andro ny famonjena izay nataon'Andriamanitra anao. Dia ampatsiahivina antsika kely hoe inona moa izany no tokony ho toriana raha hoe milaza an'izany famonjena izany. Torio ilay Andriamanitra ray fa nanolotra fitiavana ho anao izy. Torio ilay Andriamanitra zanaka fa nisolo heloka anao izy. Vonona nanolotra ny ainy ho anao izy. Ary torio ilay fanamasina fa izy no manavao anao isan'andro ahazonao mahatsapa izany famonjena izany. Ary mampatsiahanao fa olona no vonjena ianao. Dia avaozany ny fisainanao hatrany amin'ny fiteninao sy ny fihetsikao. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, amin'izao fetin'ny taranaka izao dia manavao antsika indray, manitsy ny fomba fisainantsika sy ny fijerintsika indray ny soratra masina. Manomboka izao izany rehefa hitentsika hoe midera sy mankalaza anao izay Andriamanitra, dia mila hiteny amin'ny fihetsikao, amin'ny fiainanao andavanandro fa tena midera an'Andriamanitra ianao. Ary raha miteny ihany koa hoe mankalaza, dia aza fihinana ho anao rery ilay asa nataon'Andriamanitra taminao, fa ambarao dia torio. Fa izany ihany koa no ny antsoina antsika rehetra taranaka, fa taranaka voafidy isika, satria nalain'Andriamanitra ho amin'ny fahazavana. Dia isika tsiraray avy izao anie hitondra fahazavana, ho lasa fanasina ihany koa eto anivon'ny tokantranontsika aloha, fiarahamonina, fa indrindra ny firenena izay misy antsika. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra ry havana, fa ho antsika kosa izany teny izany ka hahatonga antsika hidera an'Andriamanitra sy hankalaza an'Andriamanitra n'aiza toerana misy antsika amin'ny androm-pahavelomantsika rehetra. Amen. Sambatra ny maitso lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehova. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen.
ry havana malala manoloana izany sitrapon'andriamanitra izany a dia matsiaro tsy tanteraka isika dia tsika hanondrika ny lohantsika anaraka izao vavaka fonany izao. Raha eo ianao tokoa no tena tianay, tsy mahafoy anay, vitanao ny zanakao a nisolo elokanay. Mbola nanehaka ny fananao masina ianao, anavao anay, ampahery anay ary indrindra ampionona anay. Iza Tompo no tsy anaiky izany famonjena vitanao izany. Nandray anefa Tompo, vokatry ny toe-javatra miseho ety amin'ity izao tontolo izao ity, ty zavatra reny sofinay nahitany masonay, dia tao misalasala indray izay a ny amin'izany famonjena izay nataonao taminay izany. Mifona re izay Tompo fa tsy matoky anao, mifona re izay fa tsy mitehitra amin'ny famonjenao. Miteza indray ianao amin'ity androany ity a, anehaka ny fananao masina, anavao anay tsiraray avy, ampatsiaro anay fa olombovony izay ka tsy tafandrimandry, ame voninahitra anao ary zany izany famonjena izany koa amin'ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Raha eo aoka ianao hiasa, fa raha miasa ianao, iza no asakana anao? Misa mahery omponay tsiraray avy ka tanteraka anay ho fanomezam-boninahitra ny anaranao sy fanasoavana ny ankonanay sy ny firenenay, indrindra ny fiangonana malala anay. Dia mifona re Tompo, avao izay a, irao izay ho fanasina sy fahazavana tokoa. Saotra raha eo izay mihaino ny vavakay. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany a, izay mifona ho anay eo anatrehan'Andriamanitra iray, zanaka fanamasina. Amen. Ry havana malala, ho antsika izay mibebaka marina tokoa, misangana andray ny teny soa mahafaly omeny antsika. Zao no teny soa mahafaly omeny Tompo amintsika. Holazaina amin'izany androany hoe indro Andriamanitsika izay nandrasa antsika monjy antsika, indro Jehova izay nandrasa antsika, koa dia oka ho faly sy ravoravo amin'ny famonjentsika. Ho koa ilay Jehova raitsi-toa, ilay tia antsika, rainao ary zanako lahy sy zanako vavy ianao. Ary tonga Jesosy Kristy hitory teny soa mahafaly ho an'ny lavitra sy ho an'izay akaiky. Dia ny teny fampihavanana amin'ny olona sy Andriamanitra sy izao tontolo izao. Voavela ny elokareo noho ny anarany masina. Haleloia! Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina ny voatany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Hira fahavalambenimpolo andiny voalohany.
Fiavana malala ho antsika izay mibebaka marina tokoa nanday ny teny somafaly meny tompantsika dia tsika hifaly miaraka amin'ny olona vaovela heloka sy ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao. Ny fanikempinoana izay iraisantsika dia ilay fanikempinoana alaitsika ao amin'ny soratra masina. Jaona voalohany toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Rehefa hitantsika izany dia miara-mamaky izany tsika miaraka amin'ny fiangonana masina manerana an'izao tontolo izao sy ny olona vaovela heloka tahaka antsika manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Indre manao ahoana ny fitiavana naseho ny iray ho antsika dia niantsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika. Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. Ry mahalala ankehitriny dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay hotentsika ratiray. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Amen. Mazoto erantsika ny sampana sy ny esteke ary ny sampana rehetra anao nira entina kalaza an'Andriamanitra. Anatanteraka ny vavaka fangatana isika ry havana. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino, Andriamanitra ianao. Ary mbola ho Andriamanitra mandrakizay ianao. Satria lehibe loatra Tompo ny fitiavanao anay. Lehibe loatra ny famonjenao anay. Lehibe loatra ny fahasoavana izay atobaka ao isan'andro eo amin'ny fiainanay. Indreto izay taranaka ny efitsika manosy zato eporona. Tonga eto amin'ity tranonao ity Tompo, mideranao, mankalazanao.
aza vela ho amin'ity andron'io ity fotsiny ny fideranay sy fankalazanay ianao fa mba aoka ho tonga aminay so tanteraka aminay ny teninao teo tompo ka amin'ny andro rehetra izay hiainanay dia hideranao sy hankalazanao ary hanome voninahitra anao amin'ny fiainanay rehetra izay fanay ny asanao izany ho hita amin'ny fiainanay andavanandro izany ho hita amin'ny fijoroanay vavolombelona eny amin'izao tontolo izao izany izahay midera sy mankalazanao izany dia vaosy mandraka ny fananao masina ataovy aty anatinay hitarika anay isanandro isanandro ka mba hijoro vavolombelonao izahay naiza naiza ary na oviana ary indrindra ihany koa anambara ny fitiavanao ary izara izany amin'ny namanay rehetra dia indreto ary izay tompo mba ho taranaka manomboka amin'ity andron'io ity taranaka manome voninahitra anao taranaka mideranao taranaka mankalazanao dia indreo arany zavatra rehetra izay kasainay amin'ity andron'io ity ao ny ezaka fanatanterahana ny varavarakely fanavaozana ny varavarakely ny fiangonana ao ny ezaka amin'ny famitana ny adidy ny fiangonana ataovy hita tompo fa olona mankalazanao izay olona mideranao izay raha manao izany ezaka izany amin'ity andron'io ity tsy taraitana mepaka izay amin'ny fanaovana ny asanao tsy menimenina izay raha ilazana ny asanao fa tonga izay dia nolotra amin'ny tenanay manao hoe inty aho irao aho dia ny fananao masina trano eneno ampahery anay ny fananao masina trano no hitarika anay ka hanaovanay ny marina rehetra amin'izay rehetra ataonay ary mba ho voninahitra ho reriany ene tompo ny fanaovanay ny asanao fa tsy hitadiavanay dera na doka izany fa mba ho voninahitra ho Andriamanitra ireriany mivavaka aminao izay tompo ny amin'ny firenenay tsy miafina aminao ny zava-misy eto amin'ny firenenay ajoroa izay zanaka no zato hebrona tompo mba ho jiro fanasina sy fahazavana eto amin'ity firenena ity manomboka amin'ity andron'io ity sa ilaza ny fahamarinanao izay sa ilaza ny fitiavanao Andriamanitra izay ka mba tonga ny olona rehetra naiky anao fa Andriamanitra fitiavana ianao ary Andriamanitra marina ianao ka mitondra ity firenena ity ho tafavoaka amin'izao zavatra lavaka magitsikitsika izay mahazo ny firenena izao misy ny zavatra izay vao nitanterahana ho maly tompo mangataka aminao izay aza vela mba ho teny fotsiny ny zavatra rehetra izay lazain'ireo olona manao fanekena sy manao fianianana eo anatrehanao Andriamanitra fa mba aoka mba hisy ny fanatanterahana tompo dia mba androso amin'izay ny firenenay dia ianao rery ihany moa no afaka mampandroso ny firenenay ka dia vonjeo ny firenenay tompo ary mamindrafo aminay mamelany elokay betsaka ny zavatra tianay ho angatany eo anatrehanao ary ny ao am-pona eo ny tianay aloatra eto anatrehanao dia maro sesena izany fa matoky anao izay fa ianao dia manana ny hevitra heveranao anay dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza dia mangataka indrindra izay tompo mitoera ty anatinay ianao mitoera ao amin'ny tokantranonay ianao mitoera ao amin'ny ty tanindrazanay malalanay ty ianao ka mba hitondra fiadanana sy fandriampahalemana ho an'ny fiainanay tsirairay avy akambanay ny vavakay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe izay ny izay ny an-danitra ho masinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra neo aneny io ny anina saza ao anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anao amin'ny fankam-panahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery anao ny voninahitra mandrakizay amen.
ry havana malalo amin'ny tompo velatra ny loantsika zao fanasana masina zao manambara amin'ny fanatrehan'ny tompo ao amin'ny fanamasina sy manambara ny tanan'Andriamanitra mitsotra mandray atsika mpanota mibebaka asandrato eo amin'ny tompo mifotsika menakavy tsangany sika rehetra manomeza ny Jehova ry zanak'Andriamanitra eny manomeza voninahitra sera ho an'i Jehova meo an'i Jehova ny voninahitra ny anarany miankofa eo anatrehan'i Jehova amin'ny fiaingona masina izao nofo rehetra izao dia hanambara amin'ny fideranan'Andriamanitra ry rainay izay ny an-danitra akory ny alehibe ny fitiavanao anay dia namonjenao anay sy nanoloranao anay ilay zanako lahy tokana ho avitra no mifoatanay tsy ho anay ihany fa ho an'ity izao tontolo izao ity ndreto izahay velom-piderananao feno ka fankalazananao nitaranaka no zato-eboana mba havelao reny feonay miombona amin'ireo olom-boavonjy izay mankalazanao tsy tapaka manoloana ny seza fiandriananao amidira manao hoe ry havana malala okenotsika ny teny fanorenana zao sakameta masina izao fa i Jesosy tompo tamin'ny alina iny tsena madehana azy dia nandray mofo rehefa nisaotra izy dia honovakiny ka hoy izy raiso ano ity ny tenako izay meko anareo izao natao fahatsirovana noviana mihina amin'ny fotoany ianareo ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy amintsika satria raha ihany mofo isika rehetra dia tena raha ihany satria isika rehetra samy mandray amin'izany mofo ray izany avokoa dia ak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misy tro amin'ity ianareo fa ity no rako izay nalatsako famelan-keloka sy ho fanekena vaovao anareo ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy tompontsika raha ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika fa noviana mihinana mitony mofo tony sy misotra amin'ny kapoaka ianareo dia manambara amin'ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny dia tsika atsiaron'ny tompo sady angataka ny fanahy masina ray eo misaotranao zay fa tena tianay tokoa ianao vitanao nanondrika ny lanitra ao ka napidina ny zanako lahy tokana nafoinao mihitsy izy tahaka ny olona tsy marina izy olomeloko mpanao ratsy novonoina tamin'ny fomba feno fahafahambaraka nefa izany rehetra izany dia nentina nisy lona ny elokay sy ny fotanay vitanao nanangana azy ho velona ka tahaka ny nananganana azy ho velona tompo no nanangananao anay rehetra koa ho velona manakizay tahaka n'ilay zanakao miandry sy mitalo amin'ny fiverenan'ny zanakao izay koa mba fenoa ny voninahitra ao izao fanatim-pisaoranay izao ta io tanteraka ho tahaka ilay fanatitra tokana nateriny indray mandeha monja ho anay teo amin'ny hazo fijaliana rainay an-danitra oko aminay manakariva amin'ny fananao masina mba tserovanay tena fa izay mihitsy no navotanao sy nomenao famonjena tamin'ny alalan'ilay zanakao ny mofo dia tena ho fanehoana ny tenanao tokoa ny divay dia fanehoana ny rahanao ka hipandraisana ny mofo sy ny divay izay dia tena tafaray tokoa amin'ny tena sy ny rahanao dia irinay manakariva tompo ny fananao masina ho aminay isan'andro san'andro hitaridalana anay
ampahery anay ary ampatsiaro anay ny fahalemenay mahazo ny mentoako aminao satria ianao no manehaka ny fananao masina amelomanao anay anamasinanao anay anomezanao anay ny zavatro rehetra amin'ny fanjakanao dia aminay manakarivana ny fahafenon'ny fananao masina tompo azonay manabara fandeamanitra rainay ianao ary zanakao ho avitra no mifotanay ary ny fananao masina le ho aminay isan'andro n'andro ambara-piavinao eny amin'ny ololanitra amen. Dia isika nety teny anatreny tompoka hivavaka hoe tompo tsy mendrika atao hoe zanakao aho, tompo tsy mendrika nidiranao ambany tafitranoko aho, tompo tsy mendrika nitsipona zokotso milatsaka avy amin'ny latabatra akory aho, kanefa ho ianao hoe izay manantona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Amen. Ho Jesosy Kristy tompo andeha fivovatra avokoa ny zavatra rehetra mazoto toeransika rehefa tonga eny lohantsika zao fanasana masina zao dia tsangana avy hatransika dia tsy mandray mofo ao anaty ilay vilitsika fa ny dikonina no mandray mofo ao anaty vilia fa ilovana amin'ny fahasalamana. Dia zao ampianaka amin'ny fonony izao fanasana izao ho Jesosy tokony fanasana. Tonga dia alay. Fito amin'ny zato